Makasika amin'izay a dia atao amin'ny tsifandrim-pahalemana izay nitondra farazavana misimisy kokoa moa ny généraly Paza Didier secrétaire mpanjakana misahana ny gendarmerie pirenena. Misy zaho ny gendarme marina zany io moa gendarme ihany mety misy manao an'izany exaction zany na manao corruption amin'ny gendarme zany teny foana hoe la journée anarany fa hosaziny izy apetsaka koa amin'ireo olona lazainareo mitorotoro reo manaraty gendarme reo apetsaka koa ny taratasy azonay kasika amin'ny agissement izy reo fa zay moa tsy miteny apetsaka koa zany reo ihany milaza hoe tsy ilaina ny gendarme reo ihany koa ny ampisony hoe miteny hoe aiza ny gendarme tsy fantatra ntsony zany zay tokony atao zay mikasika an'iny misy carnet de 50 feuilles dimapolo 50 feuilles fois 50 zany vosony abinao sony avy amin'ny vétérinaire sy ny délégué administratif tratrany gendarme zany zany hoe raha misombo zany mandeha amin'ny lala iny tsy soniana gendarme na ray any fa soniana délégué sy soniana vétérinaire tratranay ao zany amin'izao fotoana zao zay a mitsofoka amin'ny Abatananarivo isara mikazonombo rehetrarehetra amin'ny vononjareo reo misy tsakatsakana moa zany ankehitriny satria lazainao hoe tsy hitany lakile ny directeur anay lasa ny sinina sy ny namany fa tsy maintsy mbola hitanay foana zay tiako tenenina hoe ny gendarme dia tsisy hidirany mihitsy ny circulation amin'nombo zany avy any amin'ny misy azy any jusqu'à amin'ny abattoir fa izy a micontrôle an'io